La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalam-baovao. safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalam-baovao. différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tsy voatery arahany any avy avoakany HCC amin'ny mahavy azy hoy rivotra kodivao filopy sy orotoerana nandritra ny fivanianana tamin'ny onjapeo tsy miankina iray teto andrenivohitra tamin'ity herinandro ity fanehoan-kevitra izay mbola manam-pirofo ny fieveran'ny mpitondra HVM ho ambony lalàna hatrany. Saika voalohan'ny fanjakana avokoa ny ampahany betsaka amin'ny trosan'ny orinasa Air Madagasikara ankehitriny. Tsy ahafahan'ity orinasa ity miarina nefa izany hatreto. Ho an'ny mpandinika ara-politika izay nanontaniana, tsy laharam-pahamena no nanoneran'ny fanjakana io trosa io. Ampiakatra ny vidin'ny rano, avo enieny tamin'ny vidiny amin'izao fotoana izao ny anivon'ny jirama, manomboka ny fiandohan'ny taona 7.4 araka ny nambaran'ny tompony andraikitra tamin'ity androany ity. Anafoanana ny fahatapahan-drano lavareny moa ny anton'izany raha ny fanazavana. Bingo manao matso ka misalovana ny anjarany sasany. Izay ny andraisan'ireo ray aman-dreny toteny avy amin'ny faritra anosy ny zavatra misy ankehitriny amin'ny raharaha fitrandrahana fasimaintsy ataon'ny orinasa Rio Tinto QMM sy ny ONE any amin'ny distrikany Tolaniaro. Maresaka iraisam-pirenena androany maraina no ny anonany Alexandre Benalla teo anatrehan'ny Vomera mpanao fianadidina eo anivon'ny anteny merandolona frantsay. Ny atsempiren'ireo avy hatrany any. Salamatra tompoko lasy sy tompoko vavy tonga fotoana ny vaovao isika amin'ity alina ity. Ny anomboantsika ny vaovao azy dia tsy voatery arahana ny avy izay avoakany HCC amin'ny mahavy azy hoy rivotra kodivao filopy sy olo-toerana nandritra ny fivanianana tamin'ny onjapeo tsy miankina iray tamin'ity herinandro ity. Fanehoan-kevitra izay mbola manam-pirofo fa mihevitra ho ambony lalàna hatrany ny mpitondra HVM Rarsona Yandry. Namoaka vilarana fafito tsipika ACC sy lasy AV tamin'ny fafito septambra lasa teo ny ACC namaritra ny tokony ho andraikitry ny filoha mpisolo-toerana araka ny fangatahany fiatidinan'ny Repoblika. Talanjona ny mpanara-baovao raha nahen'ny filoha mpisolo-toerana Rakotovao Rivo tamin'ny onjapeo iray tsy miankina eto andrenivohitra ny fiandohan'ity herinandro ity nilaza fa tsy voatery arahina ny aviana avoakan'ny ACC momba ny fahefan'ny filoha mpisolo-toerana. Fanehoan-kevitra izay manam-pirofo ny fiheverana mitondra HVM hatramin'izay nitondrany ka hatramin'izao fotoana kely sisa hijanonan'izy ireo amin'ny fitondrana izao fa ambony lalàna hatrany izy ireo. Mametra-panontaniana amin'ny mpanara-vaovao ny amin'ny hoe inona izany no antony fangatahana ny hevitry ny ACC nalefa amin'ny fiadidinan'ny Repoblika ny amin'ny andraikitra sy ny fahefan'ny filoha mpisolo-toerana Andro Vitsimonjo nametrahan'ny filoham-pirenena teo aloha fialana. Ary azo heverina ho toy ny tsy manan-kery ankoho ve izany ny fanapahana laharana fa 30 tsipika ACC sy lasy D3 tamin'io andro ny fafito septambra io ihany nanendry ny filohan'ny anteny merandola Rakotovao Rivo ho filoha mpisolo-toerana. Raha tsy haivina ny antony nahatonga amin'izao fiatrehana fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana izao dia vokatry ny tsy fanarahan-dalàna matetika natao mpitondra HVM nanomboka ny taona 2024. Teo tsy nanajany ny andininy fa 4 lalam-panorenana tamin'ny tokony nanendrena ny Prime Ministra. Ny tsy fanajana ny andininy fa 7 amin'ny toerana tokony hisy mpanohatra eny amin'ny anteny mera Rotonta. Ny tsy nanarahana ny fanapahana navoakan'ny ACC
tamin'ny fampiarana ny pacte de responsabilité tamin'ny taona 2014. Ny tsy nampiarana hatramin'izao ny 15 amin'ny fananganana ny conseil économique social et culturel izay voalaza ny lalam-panorenana. Ny tsy nananganana araka ny 15 ny fitsarana avina ny haute cour de justice. Raha tsy tanisa afa-tsy ireo. Ankoatr'ireo ihany anefa dia teo ihany koa ny fanaovana kolikoly tamin'ny fampandaniana ny lalàna fehizoro fifidianana tamin'ny 7 volana avrily lasa teo. Miandry izay avalin'ny mpikambana ao anivon'ny ACC ny fanambarany filoham-pitsolon-toerana amin'ny mpanara-baovao satria tsy vao izao no norefesin'ny mpitondra SVM ny ACC fa hatramin'ny tsy nanajana izy ireo ny fampiarana ny didy fanampanana vaoakin'ny ACC laharana fa 20 tsipika ACC /D3 tamin'ny 15 Mey lasa teo ny andininy fahenina ny amin'ny anendrena ireo mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta sy ny laingana atao momba ny fifanarahana politika izay mbola tsy mazava hatramin'izao. Omaly no namidy voalohany tamin'ny fomba ofisialin'ny boky izay nosoratany Andro Rajoelina izay nampitondraina ny lohateny hoe Par amour de la patrie tao amin'ny trano fivarotam-boky iray tao Paris, Le Guetteur du Vent. Rarisona Androtrano. Teratany malagasy vahiny marobe avy tamin'ny lafivalin'ny Frantsa ny tonga ny vidy sy nampanaosiny ny boky nosoratany Rajoelina Andry. Nampitondray ny lohateny Par amour de la patrie na raha dika tsotra dia ny fitiavan-tanindrazana tao amin'ny tany fivarotam-boky Le Guetteur du Vent tao Paris renivohitry Frantsa, Omaly. Boky izay mirakitra ny lalana nolalovan'ny Rajoelina Andry teo amin'ny fiainana sy anehoany ny fitiavan-tanindrazana ao aminy. Milaza amin'ny fahitany ity boky ity ireo teratany malagasy monina any Frantsa. Zava-dehibe mahay amin'ny tantara ihany koa izany hoe homme d'État afaka namoaka boky autobiografie izany. Tena tsy maro ny olona mahavita izany ary tsy maro ihany koa ireo mpanao politika mahatafavoaka boky tahaka izany ka tena mendrika ho fitahiry ilay boky ary mendrika tena ho ampianarina ny taranaka faramandiby ary mendrika ho tehirizina ho tantaran'ny firenena. Efa fantatsy fa olona tena manana finiavana, manana intelligence zany, tsara araky ny fanaratsiana eto sy aroa fa tena intelligent mihitsy izy ary tena vonona miampandroso, manana hevitra, manana fahalalana hitsondran'ilay firenena dia resy lahatra tanteraka. Ny parcours président zany dia challenge foana ary ny challenge ataony tsy zavatra tena tsy hoe mora tsotsotra fa zavatra presque mission impossible foana nefa vitany foana izay zavatra ataony. Tena mahatalanjona anahako manokana azy manaraka izany ny boky zany ahafantarana koa hoe iza marina moa ty olona latsaka ho filoham-pirenena ity. Aliana azy zany par rapport amin'ilay tsy be lehibe mandeha sy ny sisa dia mba hahalalana kokoa ny marina zany ao anatin'ilay izy dia aleo mamaky mba tsy hinonan'ilay wawawa be mandeha gauche à droite dia matotongety moa zany dia mirary soa azy mazava ho azy. Tsara mihitsy no amiko hoe zava-dehibe milaza momba ny zavatra atao, ny tetikasa, ny fomba hoentina miasa, fomba natanterana an'ilay asa ilaina mihitsy zany zavatra zany satria hitanao be dia be ny manao kobaka-mbava manahirana be ilay izy asa fa tsy kabary amiko. Fahafantarako ny Andriamatoa Rajoelina moa dia izy mizara fitiavana dia tsy tena nahagaga be anahy ny lohatenin'ilay boky amin'ny ankapobeny mifehy ny zavatra lazainy hatramin'izay foana zany hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra. Dia rehefa nanaraka tsara zahay namaky ihany koa an'ity boky ity voavaky satria izay zany nanana avantage hoe nahazo an'ilay boky taloha dia tena voavakinay mivaky ara-dalàna mihitsy ilay boky dia ho zany ao anatin'ny izay voalazany rehetrarehetra atao anatin'ity boky ity hoe raha izy no mitondra eo ho avitra ny tanora malagasy rehetrarehetra. Aliana vao nanokatra n'ity boky ity dia ity misoratra hoe à tous ceux qui liront ce livre s'engager pour sa patrie est un devoir et non une obligation. Tena nahafapo be anahy na mbola tsy dia mbola namaky an'ity boky ity ary tena ho vakiako hatramin'ny farany. Ity boky nosoratany Rajoelina Andry ity dia misy pejy miisa 7,700 ary misy isany 530. Raha ny fampitam-baovao voaray dia tsy ho ela dia ho tonga eto tanindrazana ka ho azo jifainana fivarotam-boky ity boky Par amour de la patrie na raha dika tsotra dia amin'ny fitiavan-tanindrazana nosoratany Rajoelina Andry ity.
tontolo ny fifidianana dia ireo hiasa samy andra ny délégué sy solitena ny candidat amin'ny fifidianana ny dingana arana amin'ny fandefasana ny solitena eny anivon'ny birao ny mpifidianana sy ny fanaramaso izany ireo no votoatin'ny fampiofanana izay ataon'ny seny amin'izao fotoana izao Henri Florio. Ao anatin'ny fikarakarana sy ny fanomanana ny fifidianana ao filoham-pirenena ny volana novambra izao ny eo anivon'ny seny sy ireo vaomera isan-tokony ankehitriny. Mizotra amin'ny atsakany sy andavany ny fanomanana rehetra. Porofon'izany ny fahatongavan'ny bileta tokana, ampianarana ny mpifidy sy anentanana ny olom-pirenena, eo ihany koa ny fampiofanana isan-karazany amin'ireo izay manana andraikitra mivantana amin'ny fikirakirana ny fifidianana. Manatrika trikasa fampiofanana indray ireo mpiofana na ny délégué ho an'ny kandidat tsirairay avy izay anara-maso ny fifidianana eny anivon'ny birao fanajaham-bato. Fampiofanana miompana amin'ny dingana atao amin'ny fandefasana solitena eny anivon'ny birao fanajaham-bato. Ny fampiofanana atao eto aloha voalohany dia inona mampafantatra izany koa solitena natao kandidat hoe inona daholo ny dingana tokony arahana raha andefa solitena zareo eny anivon'ny birao fanajaham-bato. Dia avy eo mijery miaraka amin'ny zareo koa hoe inona daholo moa no lazainy lalàna momba ny fanahaha-maso ny fifidianana eny anivon'ny birao fanajaham-bato dia amaha solitenana kandidat zareo dia inona ny zavatra tokony arahana maso manokana rehefa tonga eny anivon'ny birao fanajaham-bato rehefa misokatra ny fifidianana, rehefa mizotra ny fifidianana dia rehefa mikatona dia manisika ny zareo manentana ny zareo ara zany andefa solitena satria izay anisany antoka ananana mba ahafahana manamafy ny atao hoe transparence. Ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena, ny vaomeram-pirenena misahana ny fifidianana dia miara-miasa amin'ny ivitoeran'ny fifidianana ho an'ny demokrasia maharitra eto Afrika iza. Ao anatin'ity fampiofanana ity ihany koa no hijerena ireo lalàna ifehy eny anivon'ny birao fanajaham-bato ireny. Hoe maro zavatra lazainy lalàna, tsy afaka manaonao foana rehefa mandeha solitena kandidat zany eny anivon'ny birao. Ohatra mila fantatra izy ireo fa tsy mihoatra ny efatra, ohatra ny solitena kandidat ao anivona birao fanajaham-bato anankiray tsy fantatra izany satria mbola vita signature iny dia izay mahatonga an'izay zany mampilaza leloha mba hialana amin'ny mety hoe tsy fankazahoana rehefa tonga le andro fanajaham-bato dia ho azavainy hoe izao no lazainy lalàna manokana amin'ny asa sy andraikitra ananan'ireo solitena kandidat eny anivon'ny birao. Adidiny tsirairay ny fanaraha-maso ny fifidianana. Mpiantsehatra maro ankehitriny no anara-maso akaiky ny fifidianana ho tontosaina ny fahafitony volana novambra ho avy izao. Nanomboka androany ity fiofanana ity izay aritra 3 andro. Aorian'izay dia hivelatra manerana ny nosy. Miroso hatrany ny fitakiana ireo Ilzay Parsa hiverina amin'ny malagasy amin'ny maha-nosy malagasy azy ireo. Araka izany nisy ny fivorimbe iraisam-pirenena ho fitakiana izay niarahana tamin'ny kandidat fa-430 ny pasteur Mayol André Christian Dieudonné sy ireo manam-pahaizana maro avy any ivelany tamin'ity androany ity teny Ivato Gaetan Andriatsilavo. Ankoatra ny ady amin'ny fantrana sy ny fampandrosoana ny Madagasikara, isan'ireo vina napetraky ny kandidat Mayol André Christian Dieudonné ihany koa ny fitakiana sy ny famerenana ireo Ilzay Parsa ho an'ny malagasy amin'ny mahatany ny malagasy azy. Ahafana mampandroso ny firenena malagasy ao anatin'ny fotoana fohy ny arena ao anatin'ireo nosy ireo, ary efa maro ireo firenena afrikana sy ireo firenena vahiny vonona ny anome tanana antsika amin'ny fitakiana izany. Miaraka amin'reto namantsika reto anome tanana antsika amonjy ty firenena malagasy ity izay nampantraina hatramin'izay fa tena marina tokoa fa ny arena amin'ny nositsika io dia ahafahantsika mampandroso an'ity firenena antsika anatin'ny fotoana fohy dia fohy. Na ny fanaovana lalana, na ny fanaovana sekoly tsy andoavam-bola, ny hôpitaly tsy andoavam-bola, ny ireo fitrandrana ny arenantsika ireo, ny fambolena sy ny fiompiana ampandrosoana ny firenenantsika ity ao anatin'ny fotoana fohy dia lasa firenena nandroso, firenena misandratra ity firenena malagasy ity satria tsy ady rery intsony tsika fa reto ny namantsika anome tanana antsika satra anareo. Tsy ny any ivelany ihany anefa ny vonona amin'ny fitakiana raha ny fanazavana. Efa nisy fanangonantsoniana natao tamin'ny mpiray-tanin-drazana ary avoaka tsy ho ela ho fantatry ny be sy ny maro izany. Raha ohatra ka ny firenena anankiray mitaky zavatra mahazo ray tapitrisa sonia dia manan-danja izany sonia ray tapitrisa zay eraky ny instance internationale na ny ONU zany organisation des Nations Unies na amin'ny Union africaine zany na amin'ny OIF zany
indrindrandrindra afa amin'ny organisation internationale zay ivondronan'ireo société civile zay manenjika sy tsy manaiky ny atsonjay atao amin'ny firenena anankiray dia amin'izao fotoana zao zany efa haseho amin'ny fomba ofisialy ny résultat ny pétition. Misy lanja ny ara-diplomatika araka izany ny fanangonantsony ataon'ny vahoaka malagasy amin'ny fitakiana ireo nosy ireo. Tokony ho feno tanteraka ny fahaleovantenantsika. Hoy kosa ireo solitena avy any ivelany nandray anjara tamin'ny conférence internationale izay natao teny Ivato androany. Fivorim-be iraisam-pirenena izay natao fitakiana ireo îles éparses. L'Afrique n'est pas à la recherche d'un nouveau maître. L'Afrique est à la recherche. Tsy mitady tompo vaovao i Afrika. Mpiara-miasa no tadiavin'ny Afrika ahafahana miara-miroso any amin'ny fampandrosoana. Tsy mila tompo iray na mpanjanaka iray ho any amin'ny hafa. Tsy misy afa-tsy ny fanehoana ny zontsika ary eken'ny rehetra izany. Mino fa ireo antota taratasy momba ny îles éparses dia manampirofo fa tsy mbola tapitra ny fotoana fanjanahana. Tsy misy antony ilazana fa mahaleo teny Madagasikara raha toa ka mbola eo ampilatanan'ireo mpanjanaka azy fahiny ireo taniny. Des territoires qui lui reviennent de droit sont occupés par l'ex-puissance colonisatrice. Tanjona ny anairana ny rehetra amin'ny masarobidy ireo nosy ireo ary hitady vahaolana miaraka anamafisana hatrany ny fitakiana. Isy araka izany ny famondronana ireo tia tanindrazana rehetra ivondrona ho iray ka hiara isalahy amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia saika voalohan'ny fanjakana avokoa ny ampahany betsaka amin'ny trosan'ny orinasa Air Madagascar ankehitriny. Tsy ahafahan'ity orinasa ity miarina nefa izany hatreto ho an'ny mpandinika sy mpandalina ara-politika izay nanontaniana. Tsy laharam-pahamehana izany. Miantarandriana. Mitentina 100 miliara ariary ankehitriny ny trosan'ny orinasa Air Madagascar voalohan'ny fanjakana malagasy. Trosa miopapana izay tsy ahitambokany eo amin'ity orinasa ity. Ho an'ny mpandalina ara-politika, ny vahoaka malagasy no mibaby ny vokany lesoka nataon'ny mpitantana ny Air Madagascar tany aloha amin'ny alalan'ny fandoavan'ny fanjakany volo io. Ity farany izay tsy laharam-pahamehana eo amin'ny fiainam-bahoaka. Ary ny fanjakana tsy voazao no nanampy ny Air Madagascar fa efa hatramin'izay. Ary le mpitondra izay tao aloha ataoko hoe eo amin'ny 5 taona makaty izao dia tena nanao adalana lehibe mikasika ny Air Madagascar satria tsy manavoa ny fomba fitantanana izy fa no mbola fitantanana maliana mbola nitohizany zareo dia nefa hita fa lesoka teo amin'ny Air Madagascar dia mbola nitohizany le izy dia nefa ny volam-panjakana avy any amin'ny foibe izay ao anaty budget d'État zany dia nalefandry zareo isany nakao anatin'ny Euromad io izay tsy laharam-pahamehana loatra raha fijery azy satria orinasa efa tsy ho velona le izy aloha raha mbola ohatr'izao foana fitantanana anazy amin'ny ankapobeny. Amiko aloha raha zany no mijery anazy dia tsotra be sy raha ny fijery ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny dia tsy nakasitraka an'iny be sy maro hoe nanampen'ny Air Madagascar le vola satria maro ny fiainara-tsosialy malagasy ankehitriny izay tena manana olana betsaka ary mety mila tsy ovava izay Air Madagascar izay olombitsy ny miaraka miasa amin'io fa tsy ny rehetra ny manana tombontsoa amin'ny atao Air Mad zany dia izao ny zavatra misy mazao azy fa tsy mety zany na mizan'io tamin'ny Air Madagascar fa tokony fiainana sy ny sosialim-bahoaka no namafisina tamin'le vola. Tsy miankina amin'ny fandoavana trosa no ahafahan'ny orinasa mandroso. Teboka maro no tsy mifanaraka amin'ny stratezia ahafahana mampiarina ity orinasa ity raha nambarany mpahay toe-karena. Sakana ny tsy fahaiza-mitantana teo ihany koa ny lafin'ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantina ara-stratejika. Tsara mihitsy io société io taloha fa taty aoriana nanomboka ohatrany hoe nisy kaboraraka na dia inona erreur ataon'izay mpitondra teo dia ohatrany hoe tsy nisy sanction mihitsy. Nefa fantatr'izao fa nisy vola nangalarina, nisy erreur de gestion be mihitsy tao. Fa raha vao tsy sazianao ny olona manao tsy mety dia manao tsy mety foana izy. Izay zany no tena probleman'ny Air Mad tamin'ny voalohany. Ny probleman'ny Air Mad faharoa dia rehefa nanana problemana vola ny Air Mad dia nisy an'ireny hoe mitady partenariat stratégique ireny. Raha tena tokony ho izy Air Austral tena tokony hoe afaka nanampy arabola ny Air Mad mihitsy satria izay ny profil tadiavina. Profil tadiavina dia hoe compagnie aérienne afaka manampy arabola ny Air Mad. Ka ohatrany hoe raha tonga zany ny fotoana hoe mbola mety mbola sahirana arabola foana ny Air Mad ankehitriny satria ohatrany hoe mbola tsy tena mandeha araka ny tokony izy ny zava-misy io dia mety hoe le profilan'le candidat angamba ny tsy ampy. Mitentina 20 tapitrisa dolara na mandina ny 3 sy 300 miliara ariary ny totalin'io troso io, mandina ny 3 amby 9 miliara ariary araka izany no tsy voaloha.
raha toka tsy nalohany teo anivon'ny Air Austral nitrosan'ny Air Madagascar. Fepetra isan'ny takin'ity mpiara-mimonatoka ity anefa ny anarana ilay fepetra mikasika ny tsy fisian'ny fifaninanana eo amin'ny sidina na ny clause de non concurrence. Raha tsy aivina, ny filoham-pirenena teo aloha no PCA na président'ny conseil d'administration ny orinasa Air Madagascar niaraka tamin'ny andriamatoa Henri Rabarinjaka antaonany maro izay tompona andraikitra tsy afa-miala tamin'ny fampitehan'ity orinasa ity. Nakaiza daholo ireo vola amina miliara maro nampiasaina hanerenana ity orinasa ity izay miteraka amin'ny fandaniana ny volam-bahoaka ankehitriny. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia ampiakatra ny vidin'ny rano avo eniny amin'ny vidiny amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny JIRAMA manomboka amin'ny fiandohan'ny taona 7.4 araka nambaran'ny tompon'andraikitra tamin'ity androany ety miantarandriana. Fiakaran'ny vidin'ny rano no hitsenan'ny malagasy ny taona 7.4. Volana maro taoriany nanambarany teo anivon'ny JIRAMA ny fampiakarana ny vidin-jiro. Androany nilaza ny ampiakatra ny vidin'ny rano manomboka ny volana janoary 7.4 ihany koa ny tompon'andraikitra. Hiakatra avo eniny raha oharina amin'ny vidin'ny anjifaina izany ankehitriny ny vidiny manomboka amin'ny taona ho avy io. Amin'ny ankapobeny, ny fanteran'ny fitaovana no antony io fiakaran'io araka ny fanazavana entina hisorohana ny fahatapahan-drano matetika, eo ihany koa ny hisorohana ny fanariana rano etsy fepetra izay nahagaga ny maro ihany. Ho zakan'ny sarababem-bahoaka ve ny vidin'izany raha toka tsy ny malagasy rehetra ankehitriny no afaka misitraka ny rano fisotro madio. Raha toka nanambarany teo anivon'ny JIRAMA ny amin'ny anafoanana ny fanampiana omeny fanjakana n'ity orinasa mpanjakana ity ny taona 2024. Hatreto, manapirofo ny tsy fisian'ny lamina mazava ahafana manarina ny orinasa ny fepetra niraisina izay fampitomboana ny vola alohan'ny vahoaka ihany. Ny JIRAMA izay mahazo ny fanampiana avy amin'ny fanjakana isan-taona, ity taona ity raha tsy aivina mitentina 7.3 miliara ariary io fanampiana io. Marina fa nandritry ny valandresaka tamin'ny mpanao gazety androany nataon'ny tompon'andraikitry ny JIRAMA momba ity fampiakarana ny vidin'ny rano ity, ninitsy ny antso ny mpanao gazety avy teto amin'ny Kolo TV FM ny tompon'andraikitry ny seraseran'ny JIRAMA raha ny vaovao azo avy teny an-toerana. Ny vahoaka malagasy anefa izay mananjo afantatra ny vaovao mikasika ny sosialy toy izao fampiakarana ny vidin'ny rano izao. Mandidina ny orinasa JIRAMA izay hatrady adiny 2 isan'andro no mandeha ny jiro ao ikongo amin'izao fotoana izao raha tokony ho adiny 5 izany. Na izany aza nefa dia misondrotra hatrany ny vola alohan'ny mpanjifa isam-bolana rehefa tonga ny faktiora gaetao Andriatsinaho. Raha ny tokony ho izy, adiny 5 isan'andro no mandeha ny jiro avy amin'ny JIRAMA eto ikongo. Ankehitriny, tsy misy afa-tsy adiny 2 izany raha ny fitarainan'ireo mpanjifa. Na izany aza, misondrotra hatrany ny faktura aloha isaky ny faran'ny volana. Dia matetitetika tapaka zany le jiro e. Surtout tegna moa zany Salome mampiasa azy tendrety hoe manimba zavatra zany. Indraindray indimy inenina tapaka izy vao tonga le adiny 5. Ary ny tena mampalahelo anazy zany dia hoe tsy arakaraky ny fahatapahana le fisondrotry ny faktura. Ohatrany miakatra be le faktura na dia hoe tapatapaka le jiro. Tsy fantatra zany ny antony zany na manao ahoana hoe moa ny fitaovany nampiasaina Salome zao frigidaire anankiroa ato. Fa simba ny anankiray, voatery tsy misy mamboatra ihany ohatran'ny le jiro tapatapaka. Fa matetitetika tapatapaka aloha. Zao izy ohatra anatin'ny hoe 2 jours izao tapaka. Hoe adiny ray fotsiny zany farafahabeny. Mety inefatra tapaka izy zany ndraiky andro. Le fahatapahana zany dia tsy fantatray mihitsy na hoe le machine efa rasy na tsy araka mihitsy le fahatapahana. Eo dinina le gasoil ampy ihany tonga ihany le gasoil misy. Ampy ny gasoil ampiasaina, saingy tsy mazava ny mahatapaka matetika ny jiro any an-toerana. Raha ny loharano vaovao azo, ahodin'ny tompon'andraikitra ho vola ny gasoil, tokony ampiasaina amin'ny fanodinana ny milina. Ny tompon'andraikitra voalohany izay tsy teo an-toerana intsony, 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny mpanao gazety sy ny manam-pahefana tany an-toerana nandritra ny festival Soriba. Amin'izao fotoana zao zany dia le tompon'andraikitra mihitsy ny tseo chef secteur amin'izao fotoana zao fa le zareo madinidinika zany eo amin'izao fotoana zao fa tsy fantatra hoe nakaiza izy na nakaiza. Nefa izy ny tena tompon'andraikitra ny voalohany indrindra amin'izao fandehan-javatra miseho zao. Fa tena mahatsiaro mizaly mihitsy anay amin'ilay jiro tapatapaka zany indrindra izay mampiasa azy. Aty amin'ny magasin ny frigidaire, ny appareil zao dia tena mizaly ny yaourt tsy misy, ny jus naturel tsy misy, ny zavatra mangatsiaka zany. Mitady zao le olona satria ny andro mafana. Na ny tompon'andraikitra itarainana moa tsy eto, tompon'andraikitra ny lehibe ny JIRAMA eto toerana. Araka izany, tsy afaka nanontany ny tompon'andraikitra manoloana ny fivarotana gasoil izahay.
tsy afaka nanontany ny mahatonga ny jiro tapaka sy ny fisondrotan'ny faktura ihany koa. Raha ny fitarainan'ireo mpanjifa hatrany izay sitrapony jiramahany atoerana tahaka ny amin'ireo distrika maro hafa manerana ny nosy no arahana. Manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra ambony araka izany ireo mponina hoe Kongo mba hijery fotony ny zava-misy any an-toerana ka hanokatra fanadiadiana amin'ny fanodikodinana gazoaly. Ny faritra Kongo izay isan'ireo faritra lavitra mpitondra fanjakana. Ho atolotra anao indray ny pejin'ny dokavarotra aorianany izay nantatsika mahakasika ny raha fitrandrana fasimainty ao amin'ny distrikany Tolagnaro. Eo ihany koa ny fihetsiketsehana teny amin'ny kariera Ambatomaro tamin'ity androany ety. Rehefa avy eo any. Sinitage Garage, manolotra anao groupe Olombelo Riky manalazy vitabak andiany fa 4 ao Antsamanitra ny 20 septambra amin'ny 1:00 ny tapakira dia efa azo jifaina eo amin'ny sekoly rary Talarariasina Analakely. Orange, ny rivotra madio, rano mamelombelona, tany manan-karena ary asa nokaliana ampitiavana. Satria voamarina fa manaja ireo fenitra iraisam-pirenena amin'ny resaka fiainana-tsakafo ny Socolait dia azo antoka fa ny tsara indrindra amin'ny vokatra vita avy amin'ny ronono no atolony anao na amin'ny tsiro na amin'ny otrikaina entiny. Socolait, ny tsiro tena izy. Stylo Bic Cristal, hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antoka hatrany. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. Profite des bonus sur les offres Telmanet. Tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, Safidk numéro 1 malagasy. Tu sais maman, pour que le linge soit tout propre et qu'il sent très bon, il faut vraiment bien choisir sa lessive. L'efficacité des agents nettoyants Arctic offre un résultat parfait à chaque lavage. Et sa senteur parfumée procure à votre linge une intense fraîcheur. En plus, avec Arctic, il y a des cadeaux à collectionner. Lessive Arctic, son premier cadeau, c'est l'efficacité. Arofnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraotsy fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magique mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Arofnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraotsy fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magique mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra.
Pepper Store manampy antsika amin'ny fidiran'ny mpianatra. Raikitra indray ary toy ny isataona dia manampy anao hatrany ny Cool TV FM amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ato anatin'ny Quiz School. Mandray sanjara fa bande achat maro be mitentina 150 000 ariary no zarainy. Tsotra fotsiny midira ao amin'ny page Cool TV FM, ataovy j'aime ary manaova commentaire amin'ilay publication Quiz School. Ny fisarihana dia atao mivantana eo amin'ny fandahana Sokoly ny sabotsy 9 septembre amin'ny 9 sasany maraina. Mandray sanjara fa mety ianao no tsara vitana. Cool TV, Cool FM manampy anao sy manakaiky anao hatrany mandritra ity fidiran'ny mpianatra ity. Piara-miasa, Pepper Store. Tu vas assurer, Frangine. Comme toujours. À ce soir. Cette expérience controversée de légalisation du crime est appelée la purge. Pas de purge! Pas de purge! Isaiah et toi, vous allez rester avec moi pendant la purge. On s'en sortira tout seul. Nous sommes avec le docteur Optel qui a eu l'idée de cette expérience. Docteur, la purge est-elle politique? Elle est avant tout psychologique. Si on veut sauver notre pays, on doit évacuer notre haine pendant une nuit. Cette nuit, on va voir le bien et le mal en chacun de nous. Ce message d'alerte annonce le commencement de la première purge. Notre quartier est assiégé par les troupes d'un gouvernement qu'on n'a rien à foutre de nous. Dès que retentira la sirène, tout crime, y compris celui d'homicide, sera légal durant les 12 heures qui suivront. Il y a des tas de gens bien dehors qu'on va devoir protéger. Tous les services d'urgence seront suspendus. Il faut se préparer au pire. Votre gouvernement vous remercie de votre participation. Défaite. Araky ny bande-annonce hitantsika teo eny American Nightmare 4 izany nooronantsara rahantsika anio alina eto amin'ny Cool TV aorianan'ny fandaharana Mekamag. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia big manao matso ka misalovana ny anjaran'ny sasany izay no andraisan'ny ray aman-dreny toteny avy amin'ny faritra anosiny zava-misy ankehitriny amin'ny raharaha fitrandrahana fasimainty izay ataon'ny orinasa Rio Tinto QMM sy ny ONE amin'ny distrikany Tolaniaro. Io ny nasaina. Taorian'ny fanambarana nataony teo anivon'ny Krado sy ny fikambanana mazoto izay nentina teto amin'ny fampalalam-baovao Cool TV FM omaly momba ny fomba fiasan'ny Office national pour l'environnement na ny ONE nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ihany koa ny ray aman-dreny toteny avy amin'ny faritra Anosy izay tonga eto Antananarivo manoloana ny fisalovanana andraikitra ataon'ny ONE sy ny fampiasam-bola miendrika kolikoly ataon'ny orinasa QMM any amin'ny faritra Anosy distrikany Tolaniaro. Zay aloha dia gaga hoe ahoana no ahafahana nanatanteraka an'izay or que inona moa zany nahafahana nanome permis environnemental satria misy fepetra maro tokony takina zay vao tonga am'le permis environnemental tsika anatin'le izy. Tsy zay nefa ny zavatra mitranga fa natao antsokosoko, natao mangingina tany, tsisy olona nahafantatra ny fanomezana an'io zavatra io. Zay zany dia malahelo amin'izany zavatra zany satria fa karazana fanazimbazimbana ny le vahoaka sy le fokon'olona any toerana any zay zavatra zay tsy nisy akory zany consultation publique zany iarahana amin'ny rehetra fa consultation restreint olona visy fotsiny. Ary matetika reny olona reny le mpanao beni oui ny faritra NONE dia ny Rio Tinto dia tonga makany amin'ny fokon'olona mandresy lahatra ny fokon'olona manao an'le mampanao an'le hoe misy développement zay manko ataondreo hoe anao développement resaka fampandrosoana dia NONE ve zany no andraikiny hoe andeha aprisika ny olona anao an'le développement iaro indray an'le zavatra ampanaoviny QMM fa ny azy manao suivi environnemental hoe ity zao araka ny hitantsika teo hoe misy an'le Andrew Litrus zay nahita hoe misy anomalie any misy zavatra tsy mety any zany zao tokony ONE ny ahitany zany fa tsy le olona avy any velany fa zay mihitsy ny andraikitra ny ONE fa tsy andraikitra n'le ONG na zavatra any velany ny andray no mahita NONE tsy mahita mody tsy mahita sady tsy mahita mipetraka ny fanontaniana. Andrasana ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ONE manoloana izany fanambarana ataony ny ray aman-dreny toteny avy any amin'ny faritra Anosy izany. Ny fanomezana fanazavana ho an'ny vahoaka malagasy izay tamberina andraikitra tokony ho ataony ny tompona andraiki-panjakana fa ihany koa taratry ny mangarahara. Mandidina ny resaka fitrandrahana izay hatrany dia nanateraka fihetsiketsehana teny amin'ny karera Ambatomaro to amin'ity androany ity ireo mpitrandraka vato eny an-toerana. Antony misy olona iray izay milaza
fa tompon'ny tany ary mikasa ametraka borina nambaran'ireo mpitrandraka vato fa tsy misy ny tompon'ny tany izany fa amin'ny fanjakana ny tany teny an-toerana ionina Sainatra. Olona mahery ny 700 no mety ho very asa ao amin'ny fokontany Ambatomaro sy ny manodidina. Antony, olona iray no tonga teny amin'ny kariera Ambatomaro ny maraina teo ka nilaza ho tompon'ny tany hitrandrahan'ireo olona mahery ny 700 vato ireo. Mitantara ny zava-mitranga ny solotenan'ireo mpitrandraka vato eo amin'ny kariera Ambatomaro. Rehefa tonga ty convocation ty zay amin'ny anarany Rajaonarivo Andrea zay nametraka ny taratasy fa hanao borina ny tany sy ny kariera misy n'izay asanay dia vorona ny fokon'olona satria ny fokon'olona sy ny mpitrandraka vato zay mpikambana ao anatin'ny fimpivafaha dia efa nangataka nyty tany ty hatramin'ny 1970. No lavin'ny tao anatin'ny fananatany nefa zany satria raha mbola mitrandraka vato izahay dia mbola tsy azo angatahana ny tany. Gaga nefa zay aty amin'ny taona 2024 fa misy olona tonga zay mitondra taratasy mitondra titre fa hamefy ary anao borina ny kariera zay asan'ireo vahoaka be deaibe reo vahoaka be deaibe reo. Laza le olona fa hoe nividin'ny trano Seimady io. Misy taratasy zay annulation session gratuite amin'ny 2010 zay efa nivoaka fa tsy an'ny Seimady tsony ny tany fa niverina amin'ny tampanjakana ary zay mbola namerina nangataka an'izay ihany zahay tao anatin'ny fimpivafa le olona Seimady dia nivarotra omby anaty ambiaty satria zavatra tany fitrandrahana aneo lazaina fa zone d'habitation. Miantso ny tompon'andraikitra voakasika ity raharaha ity ireto olona mivelona amin'ny fitrandrahana vato eto Ambatomaro ireto hijery akaiky ity toedrarà ity. Tsy ny tany ihany no tediavan'ireto olona ireto atao borina fa ao anatin'ny kariera fitrandrahana vato mihitsy. Ka izay no natonga anay nanoana an'izy ireo tsy hanatsatoka ny borina io androany. Izany moa dia natrehan'ny sefokotanina Ambatomaro ka manainga anareo tompon'andraikitra ambony rehetra mba hijery anay ato amin'ity karierana Ambatomaro ity. Fa tsy izao ihany no hitrangan'izany olona izany fa matetika loatra izy ity no mitranga eto. Araky ny fangatahana natao tany amin'ny fananatany moa zany dia tsy mbola mipetraka tsara ny refin'izy ity satria izy zareo laza hoe ao anatin'ny mbola fitrandrahana vato ianareo fa rehefa tonga ny fotoana tsy ahafahanareo mitrandraka vato intsony dia izay vao lasanareo manontolo tany io azonareo atao ny manao titre sy mangataka ny tany vato izay hitrandrahanareo io. Raha ohatra ka tena lasa tokoa le kariera le avenuran'le fiainan'le ankonana mihitsy zany eto azo lazaina mihitsy hoe izy fiantraikany be deaibe satria zahay tsy manana asa ivelany fitrandrahana vato fa juste hoe fitrandrahana vato ny fivelomanay. Manodidina ny 50 isan'andro eo no isan'ny fiara lehibe tonga maka vato eto amin'ny kariera Ambatomaro. Vato izay mamatsy Antananarivo sy ny manodidina. Andrasana ny toy ny raharaha ary hoentina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao. $7 miliara izay ny vola fifanarahan'i Madagasikara Chine ao anatin'ny 10 taona entina boroboroboana ny économie bleue. Mandeha ila ihany ny fitrandrahana ny arena anatin'ny rano raha ny fanazavany pay teo karena iray Michela Ronaldo. $7 miliara na manodidina ny 7.707 miliara ariary. Io ny teten'ny fifanarahana nataon'ny Agence malagasy de développement économique et de promotion des entreprises tany Pékin ny fiandohany volana septambra ity. Fifanarahana tamin'ny firenena sinoa amin'ny alalan'ny Taiye Century Investment Developments entina hampiroboroboana ny économie bleue eto Madagasikara ao anatin'ny 10 taona. Fifanarahana izay tafiditra ao anatin'ny fikarakarana ny forum sur la coopération sino-africaine nandiany fafito fa eo ihany koa ny famoronana asa manodidina ny iray alina. Isan'ny voakasika manokana amin'ity fifanarahana ity ihany koa ny fitrandrahana ny arena an-dranomasina. Raha ny fanazavan'ny pay toe-karena hatreto mbola tsy tomombana araka ny tokony ho izy ny fanaraha-maso ny sisin-dranomasina i Madagasikara. Antony iray tsy tokony hidiran'i Madagasikara amin'ny fanomezana fahazon-dalana hitrandraka izany ho an'ny vahiny aloha. Lesony avin'ny Madagasikara farany teo ve manaraka tsara ny fenitra tokony ho isy. Zay zany vantanina mipetraka satria tsy misy mangarahara mihitsy zany mikasika le izy ka rehefa tsisy mangarahara dia misy ny aya. Vao fehintsika tsara ve le olona manjono amin'ny zone économique sy ny plateau continental Madagasikara. Tsika zany tokony hanao investissement be tsika gasy
hoe fehezitsika ny ranomasitsika aloha fehezitsika ny sécurisation ny zone économique exclusive sy ny plateau continentalitsika zay tsika vao manome permis raha anao an'izany fifanarahana zany sinoa ameatsika sample de guerre ve zareo a afahatsika iaro ny ranomasiny sisy tany ranomasitsika le olana lehibe zany a tsika faly manao sini an'izao sy zao nefa tsy voafehy amin'ny Madagasikara akory ny atraizany sisy tany ranomasina. Raha ny fantatra mialohan'ny faran'ity taona ity no hanomboka ny fifanarahana voalohany izay aharitra 3 taona. Etsy ankilany nanamafy ny avy eo anivon'ny CFIM na ny Centre de Fusion d'Information Maritime fa hatreto mbola goragora ary mila ezaka betsaka ny fanaraha-maso ny sisin-dranomasina sy ny faha-dranomasina amin'ny Dadasika eto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny, olana ara-pitaovana no misy tsy ahafahana mifehy izany amin'ny tokony ho izy. Amin'izao zany raha ny lafiny ankapobeny raha oharina amin'ny taona tany aloha dia ny ena kokoa zany ny ataontsika hoe ny fitsikihana dranomasina zany hoe fangalarana ny arenan-dranomasina sy ny ataoko hoe ny fanondranana zany atsotsotra mbola tsy foana tanteraka ary mbola mila ezaka goavana zany ny eo amin'ny lafiny zany andreo le fitaovana zay ampiasaindreo le ministera izay ny ndraikitra ny lafiny intervention zany no tokony amafisina zany mba mafimafy kokoa zany ny lafiny surveillance maritime ankapobeny. Raha ny antotanisa mandinina ny 5,000 kilometatra ny sisin-dranomasin'i Madagasikara, 3 ny faritra Antanety kosa ny faha-dranomasina. Raha ny marimarina kokoa mandinina ny 5,4 kilometatra tora-droa ny zone économique exclusive ananan'i Madagasikara. Mandinina ny 50 isan'andro ny sambo mivezivezy ao amin'ny ZEE any Madagasikara io. Ny taona 2024 miisa 350 ny trangany seho tao anatin'ny faha-dranomasin'i Madagasikara. Lozan-dranomasina no tena nibahana, miisa 230, 10 kosa mikasika ny trafika sy ny fanondranana antsokosoko ary ny ambany resaka fifindra-monina tsy ara-dalàna sy ny jono tsy ara-dalàna. Mandinina ny 50 sy 700 tapitrisa dolara isan'ny taona ny vola very noho ny fisian'ny jono tsy manara-dalàna na ny pêche illégale. Lafim-baovao hafa kosa indray dia voasokajy betsaka indrindra amin'ireo vahiny manorim-ponenana any Frantsa ny diaspora malagasy aorianan'ny Maghreb raha ny fanadinana ataona mpikaroka malagasy sy vahiny. Ireo vehivavy moa ny tena maro anisa amin'izany fehizora valy. Manodidina ny 7,000 sy 1 alina ireo teratany malagasy monina ao La Réunion ary 5,000 ao Mayotte. Manodidina ny 4 alina sy 1 hetsy ireo diaspora malagasy monina ny Frantsa. Ireo isa ireo no mametraka ny diaspora malagasy ho betsaka indrindra ao amin'ny tanin'ny Repoblika Frantsay, aorian'ireo Maghrebiana na ny ao Algérie, Maroc ary Tunisie. Io ny vokatra ny fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe la diaspora malagasy en France et dans le monde, une communauté oubliée, izay nataona teratany malagasy 3 sy teratany vahiny iray. Malagasy 9 amin'ny 10 amin'ny ankapobeny no misafidy ny ho an'ny Frantsa, ta izay betsaka oharina amin'ireo firenena amin'ny teny frantsay aty Afrika. Raha ny fanazavana, 20 isanjato ny malagasy no niazo an'i Frantsa tato anatin'ny 5 taona farany. 20 isanjato kosa ireo nanorim-ponenana tany tato anatin'ny 20 taona. Vehivavy avokoa ny 13 isanjato ny malagasy any Frantsa, izany hoe avy 3 ny tahan'ireo lehilahy raha ny fanazavana trany. Ny fanambadian'ny vehivavy malagasy teratany vahiny no antony betsaka indrindra andehanan'izy ireo any ivelany. Eo amin'ny lafiny fanabeazana kosa, 15 isanjato n'ireo malagasy mipetraka any Frantsa no manana baccalauréat na mihoatra ta izay ambony oharina amin'ireo firenena aty Afrika Atsimo Sahara. 20 isanjato n'izy ireo no misahana asa ambony na cadre supérieur, 20 isanjato manao ny profession intermédiaire. Misy ihany koa ireo ingénieur en informatique, professeur agrégé certifié, mpampianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ary mpitsabo. Iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity alina ety. Ankasitrany nanaraka izany hatramin'ny farany. Mandrosoa asina daholo tompoko.
Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arafnat, miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.